Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio alatsinainy fa 12 ny volana septambra 2025. Ry ava malala amin'ny Tompo, anio aho dia manao izao fanasana izao ho anao izay mipetraka any Antsirabe na koa ny faritra manodidina ny Antsirabe. Isaorantsika ny Tompo lehibe satria misy mpanompon'Andriamanitra izao mipetraka any. Karaha maniry ianao tompoko, tena anompo an'Andriamanitra hitady azy amin'ny fonao sy ny fanahinao manontolo ary anaiky andeha araka ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Ry havana dia manasanao aho, omany tompoko ny mandrakizay ianao. Mety efa ela ihany ianao nitady ny tena hoe ampahery ny fanahinao na koa hoe te hiova tanteraka ianao fa reraka ihany fa tsy tanteraka taminao izany. Ry havana, afaka ampahery ianao ilay mpanompon'Andriamanitra ary afaka hitady-dalananao izy afantatra bebe kokoa any Tompo. Tiantsika Jesosy, ho avy ane Jesosy tompoko, ka oka isika tena hoe hiomana ny amin'ny homandrakizay antsika. Ao boky Matthieu 4:20 dia manambara ny amin'ny hiavian'i Jesosy any amin'ny raha alanitra. Tsy maintsy ho tonga izany. Efa vonina ve ianao tompoko? Efa vonina ve ianao? Ary koa amin'ny Jaona 4:9-7 dia i Jesosy mihitsy no niteny toy izao, hovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ihany. Jaona 4:9-7. Koa raha ny zanaka no ahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Amen. Ry havana, Jesosy mihitsy no niteny eto, izy no niteny teto. Koa raha ny zanaka hoy Jesosy no ahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Izy no mpanafaka. Ry havana, lanitra no tanjontsika, lanitra no tokony hidirantsika tsiraray avy, fa tsy any amin'ny afo be. Misy ny elo tompoko, misy ny elo. Ka omany ny mandrakizainao. Aza variana amin'izao fiainana mandalo izao. Omeko anareo ny numéro telefona ahafahanareo miantso an'ilay mpanompon'Andriamanitra na koa mandefa mesazy dia izy mamaly anao avy eo. Hovakiko ilay numéro telefona 037 65 772 05 037 65 772 05. Io tompoko ny numéro telefona azahoanao anazy. Ho apetrako eto ambany eto ihany ilay numéro ao amin'ny description amin'izay afaka ho hitanao rehefa ohatra ka hoe mbola tsy afaka nandray ianao nandray noty eto izany. Ry havana, tadiavo ny Tompo dia ny mbola hita izy. Antsoa izy dia ny mbola miaino antsika. Fa amaly anao izy raha tena katsainao tokoa amin'ny fonao sy ny fanahinao manontolo. Zay tompoko no teny tiako ambara aminareo tsiraray avy taony ny olona izay maniry hitady an Jesosy. Ry havana, mampafantatra anareo aho, tsy fitahiana akory na hoe ahazo vola be ianao raha ohatra ka hoe anatona mpanompon'Andriamanitra, fa ny ampafantarina ianao, ny omena ianao dia Jesosy Kristy Tompo vian'i Nazareta. Izy rery ihany, izy rery ihany. Izy no mahavany olana rehetra. Izy rery ihany no lalana tokony andehanantsika mba ahafahantsika hiditra ny lanitra. Zay tompoko fa mahereza daholo dia tahiny Tompo daholo. Amen.